Voalohany indrindra dia mamela ianareo aloha isaorako ny vahoaka izay nifidy teto amin'ny distrikany Mahajanga 1. Isaorako iaho satria ity mandat izay nanasorana ana amin'ny tsirariny ity zany dia fahatelo ny mandako. Dikan'izany matoa ianao lany mandat telo zany amin'ny distrika misy anao dia olona Batsongombolo, olona manana ny maizy anao zany ianao amin'ny distrika misy anao. Manaraka ny zay dia mamela anakay ihany koa nareo hiaraba ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara satria izao fotoana itenenako izao dia fisaorana ny rehetra satria na any amin'ny faritany hafa dia misy ihany koa ireo olona, ireo vahoaka makasitraka sy miantso, midera ary indrindra amin'izao zavatra misy mandalo zao moa betsaka ihany koa ny miantso. Dia milaza nareo teo hoe inona ny teny ambarako manoloana ny didy izay navoaka ny ACC. Ny didy ny ACC dia didy tsy azo ivalozana ary isaorako an'izy ireo namoaka an'iny didy iny. Tsy hoe makasitraka an'izay didy navoaka ny isaorako azy fa isaorako amin'ilay fanapahan-kevitra amin'ny zavatra tokony hidiniana lalina sy alaina ambony, alaina ambany tsara alohan'ny anapahana zay didy zay. Fa eto zany dia araka ny teniko teo hoe ny didy ny ACC dia didy tsy azo ivalozana dia isaorana anazy ireo zay namoaka an'izay didy zay. Eno iaho na dia tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, tamin'ny fomba tsy rariny, alako bika tsy tiako tare satria raha misy zavatra jerentsika dia raha ohatra ny ao anatin'ny règlement intérieur no jerena ao amin'ny Assemblée nationale ohatra dia ny tenako dia anisan'ny nivory ary nanana profo hitan'ny vahoaka angamba zany andray fitenenana mikasika ny insécurité, indrindra ny insécurité nay tamin'ireny fotoana reny. Eto za zany araka ny teniko teo hoe tsy analava resaka ntsony satria didy efa nivoaka iny ary tsy azo ivalozana dia isaorako azy ireo namoaka an'izay didy izay. Andriamatoa manolotsaina avo ny fitondrana ny Repoblika ny Fanavaozana sy Ramatovady. Ramatoa ministra ny fitsarana zay manatrika eto manotrona sy misomdena ireo membre ny gouvernement atia amintsika aty. Ianareo solom-bavam-bahoaka Madagasikara zay marobe manatrika eto. Ianareo mpanolotsaina isany, ianareo directeur isan-tsokatsiny, vahoaka ny ranomafana akory lahaly ny resaka ho famerenantsika ny tany ho antsika malagasy no resahany eto. Ny lalam-panondrenana, lalana fahatampony dia manome mazava atsika vahoaka malagasy hanana zo, hanana tany, hisitraka tany ho an'izay tany miajarintsika sy kolokoloantsika. Inona koa mbola sakana ho antsika na ho an'ny fitondram-panjakana hanome zany tany zany. Ela mijaliana antsika teto ranomafana, ela mitadiavana ny rariny, nipetraka atsika nanao trano nefa tsy nahazo ny rariny satria mbola nisoratra tamin'ny faritany na tamin'ny province ity commune ambanivohitry ny ranomafana ty. Aloha zany nanao ezaka reto namako teknisianina ao amin'ny ministerany fananantany dia naroso tao amin'ny conseil de gouvernement ka dia lany soamantsara fa haverina amin'ny fanjakana malagasy
ny tany eto amin'ny commune ny Ranomafana. Noho zany nivoaka ny décret zay 2026-622 mamerina ny tany eto Ranomafana ho an'ny fanjakana malagasy. Dikan'izay dia tsotra. Ity certificat d'immatriculation et de situation juridique ity dia mametraky ho ara-dalàna fa averina amin'ny fanjakana malagasy ny tany. Ka noho zany afaka isitraka ny tany amin'izay trano naorinareo nareo sy ny tany izay petrahanareo anareo voaka Ranomafana population. Manomboky masin'andro androany dia hiasa reto mpiasan'ny domaine sy ny topo hamaritra ny taninareo, hametraka titre, hametraka borne, hanome titre anareo isaky ny tokantrano izay nanao fangatahana ka afaka amin'izay ny fatotra mahazo anareo manomboka ny masin'andro androany tombokilasy tombokilasy. Tsy ho vitan'izay fa nisahirana amin'ny tanitsika itsika malagasy. Hiezaka zany ny fitondrana fanavaozana zay tarin'ny filoha colonel Mikael fa hovahantsika daholo ny olana rehetrarehetra mikasika zay raha-tany. Atomboko amin'ny terrain baolina zay niresahany monsieur le député teo. Rehefa jereneny ny tota taratasy mikasika an'izay terrain baolina zay dia mbola dossier en cours, mbola dossier azontsika sakanana ka dia matokisa nareo fa averintsika amin'ny vahoaka izy rehefa zay nitatevinareo tombokilasy tombokilasy. Manaraka zay anisany miteraka olana amin'ny raharahantany ny tany midadasika be loatra mbola nitazomin'ireo mpanjanatany na terrain colonial. Ka efa misy projet de loi zay mivolavolanay sy ny teknisianina ho atolotra ny anteny meram-pirenena ka rehefa mivoaka avy amin'ny anteny meram-pirenena dia ho esorintsika amin'ny taranaky ny mpanjanatany ireo tany ireo fa ho zarantsika amin'ny vahoaka rehetrarehetra tombokilasy tombokilasy. Eraky ny Madagasikara misy an'io tany colonial. Indrindra fa isika ato amin'ny faritra sud-est dia be dia be ny tany mbola ampelantanan'ny colon. Mazava fa talohan'ny fanjanahany tany dia nisy gasy mipetraka teo. Fa rehefa tonga ny vazahana anjanatany dia nalainankeriny. Ka rariny rehefa tonga ny faleovantena tokony miverina amintsika gasy ny tany fa tsy mijanona ho anazy colon tombokilasy tombokivavy. Tsy misy tokony atao mahamenatra ny hilazana hoe isika gasy ny tombotany. Antsika io ka rehefa misy fibodona ataon'ny vahiny tsy rariny dia anjaranay fanjakana no mahery nohon'ireo vahiny ireo mangala azy ampelantanany mamerina azy amintsika vahoaka. Zay ny mahafanjakana ny fanjakana. Ny fanjakana mitsinjo vahoaka. Hitanareo fa commune ambanivohitra Ranomafana. Nefa tonga eto nisy olon-tena ny fitondrana fanavaozana. Tonga eto nisy olom-bavam-bahoaka maro be. Tonga eto ny membre ny gouvernement ministre manome voninahitra zany commune ambanivohitra zany. Midika zany fa tsy variana any an-tanàn-dehibe ny mpitondra fanjakana fa tsy maintsy mamaha olantsika avy ety ivoto. Ka dia amara-paranako ny teniko mahazo matoky ianareo vahoaka eto Ranomafana, mahazo matoky isika vahoaka malagasy fa tsy maintsy apetrakitsika ny fiandriana amin'ny pirenentsika. Zany hoe nisy kabary nataon'Andriamanitra tao Fianarantsoa zay ny tanjona ho izy dia mba hiadana sy ho finaritra ny vahoaka malagasy.
ho ataontsika ahoana moa ny hiadana sy ho finaritra nefa ny tanitsika aza mbola mpitony vahiny. Ahiadanantsika, ahafinaritra-tsika dia tsy maintsy sika malagasy no isitraka ny tanitsika. Matokisa tompoko lahy sy tompoko vavy, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.